ivadika tontolom-baovao hafa indray ary isika na fitaovana iray lehibe izay ilaina amin'ny fanovozam-pahalalana mofo ny boky ahafahany rehetra mianiko izay indrindra dia nisy ny tsenabe ny boky na ny foire du livre izay no tanterana nanomboka ny 12 ny volana aprily teo izany ary tsy farana raha tsy ny 14 ny volana aprily etsy amin'ny esplanade Antaninarenina moa no anatanterahana an'ity hetsika foire du livre ity akoatran'ireo varotra fampirantiana boky mofo sy ny fanentanana samihafa dia nisy ihany koa ny famelabelan-kevitra izay nitanterahina tamin'ity androany ity. Malaina mamaky boky ny malagasy ankehitriny ka lasa tsy ampy fahaizana sy fahalalana raha ny hevitry ny mpampianatra sady mpanoratra André Rakotondranaivo izay nanao famelabelan-kevitra teny amin'ny esplanade Antaninarenina androany tafiditra ao anatin'ny hetsika tsenaben'ny boky izay mifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny boky sy ny zon'ny mpanoratra ny 13 aprily. Malaina mamaky boky tsika malagasy ary izay fahalainana mamaky boky izay dia miteraka tsy fahampiana eo amin'ny fahaizana mampahalalana izay aloha voalohany indrindra kanefa na izany tsy midika hoe ny olona rehetra akory tsy tia vaky boky fa indraindray misy antony mahatonga ny olona tsy havaky boky ao ny tsy fahampiana ao ny tsy fananana vola koa aza angamba ividianana ilay boky kanefa raha mijery tsika raha makerina lakeleria ka mitondra ray alina na 2 alina tsisy dikany kanefa aleo mividy boky mba hahasoa sy hahatsara na ho an'ny tena sy ho an'ny zanaka mampara rehetra ary lantsamboky amin'izao fotoana izao araka ny teniko teo amin'ny fanazavana teo dia hoe ny boky fianarana izay nosoratako dia mbola ampiasain'ny sekoly rehetra amin'izao fotoana izao fa tsy hoe maty akory sanatria fa hoe fa ela zany fa mbola miasa ny dikany dia satria mahasoa ilay izy ary ny tanjo koa dia anankiroa voalohany indrindra tsy halatsa-danja ny fahaizana sy fahalalan'ny zanaka malagasy izay anisan'ny zavatra nikendreko mihitsy mba tsy ho latsa-danja hoe tsy mahay ninninona ny zanaka malagasy tsy tompo mahay malagasy ary raha mijery any ampitandramaso tsika ny zanaka malagasy foana no mahazo voalohany lauréat amin'ny zavatra rehetra atao mahay tsika fa nisy fampiasantsika le saina no indraindray lasa araka le sarina proteste vatana angeza fa le loha no ohatrany tsy feno loatra. Anisan'ny boky nosoratany ireo boky roa mikasika ny tolotra asa. Ilay boky tolotra asa izany hoe tolotra asa zany dia araka ny teniko teo hoe sahazan'ny olona rehetra raha mpamboly izy dia misy torolalana ao amin'ny zavatra tokony hanaovana ny fambolena mba havokatra tsara raha piompy izy dia misy torohevitra hoe izao ny fomba tokony ampiasainareo mba azahoanareo vokatra tsara eo amin'ny taranaky ny zavatra ompiana na ny fidiram-bola ary akoatran'izany aza do za hoe na dia mampiasa borao aza dia tokony hamaky an'io. Ny tsenaben'ny boky izay tanterahana eto amin'ny esplanade Antaninarenina dia nokarakarain'ny fikambanan'ny mampielom-baiboly malagasy miaraka amin'ny AUDIM na ny Association des éditeurs de Madagascar sy ny mpiara-miombonantoka samihafa mandray anjara amin'ny fampirantiana ireo trano fivarotana boky samihafa ary vokatra maro izay misy fihenam-bidy no hita eto an-toerana tsy farana ratsy ny 14 aprily avy izao moa ny hetsika.